Salama daholo a faly mahita anareo indray. Dia androantsika hiresaka mombana sujet important be dia tsy ino izany fa ny gestion ana version ana code. Dia ina moa izany no mety hoe tena ilana an'izany gestion de version izany. Anaovantsika an'ity exemple ity dia misy an'ity projet ity mety mbola ho ampiasaiko au futur hoe ampianarana ny momba ny anaovana ny responsiveness n'ity page ity. Fa hidemontrentsika an'izay dia ampiasa an'ity projet ity tsika. HTML CSS fotsiny io fichier HTML iray dia fichier CSS en fait efa misy pen io dia version compilée an'ilay SCSS atao ity. Ok. Dia ina moa izany ny ilantsika ny resaka gestion na version. Ny ilayntsika anazy ataontsika hoe efa niasa tamin'ity projet ity ianao nandritra ny tapa-bolana. Dia nanao changement be dia be. Avy eo androany nanao zavatra ianao, nanao changement an'ilay page anankiray. Eritreritry ianao hoe hanatsara zavatra ilay izy kanefa rehefa avy eo ohatra ny hitanao hoe tsy nécessaire indray ilay izy dia te hiverina amin'ilay version ilay izy omaly ianao. Dia ahoana ny anaovanao an'izany? Raha ohatra ka tsy misy gestion de version dia tsy possible izay. Satria ny contrôle Z misy fetrany ihany. Satria raha ohatra ka nisy version ilay izy dia afaka miverina tamin'ilay version omaly ianao. Dia afaka niasa indray à partir ny teo. Fa nefa tsy izay ihany. Fa rehefa ohatra hoe amin'ny tena projet dia tsy fonctionnalité anankiray ihany aloha no mandeha. Dia tsy ao anaty ordinateur anao ihany koa ny code source no misy azy. Fa misy équipe de 4 à centaines de personnes miasa amin'io projet io. Dia amin'ny fotoana izany ianao miasa amina zavatra anankiray dia mety efa misy ekipa hafa miasa koa amina fonctionnalité hafa amin'io projet io. Dia avy eo ihany koa misy ny version déployée an'ilay projet dia misy ny version de développement izay iasan'ny olona miaraka manao aller-retour. Dia misy indray ny version an'ilay déploiement izay hitan'ny client rehetrarehetra sy ny mandeha ao anatin'ilay serveur de production zany. Dia izay ilana ny gestion de version. Dia inona ary izany zavatra ho ataontsika voalohany mba hahafahantsika miasa ao anatin'izay? Tiako lazaina aloha izany hoe ny zavatra ho ataontsika eto Git ilay outil ho ampiasaintsika. Git miaraka amin'ny VS Code. Fa tsy hianatra ny Git tsika techniquement fa hianatra hampiasa ny Git ao anatin'ny VS Code izay tena pratika be moa izany. Mino aho fa misy ihany koa ny post sy article no manoro ny techniquement fampiasana ny Git izay efa izay moa no nampiasaina hatramin'izay fa taty aorindrina mahatsiaro hoe tonga dia avy eo amin'ny VS Code dia afaka manao ny zavatra rehetra dia hiezaka tsika hoe optimisena ohatr'izay ihany koa tsika rehefa mianatra aty aoriana. Dia ny zavatra ho ataonao voalohany dia manao téléchargement ny Git. Afaka miteny fotsiny ianao hoe download Git dia avy eo ianao manokatra ny izay ahafahanao manao l'installation par rapport amin'ny système d'exploitation anao dia avy eo installena ilay Git. Rehefa installé izy mba hiverifienao hoe tena installé tokoa izy dia manokatra terminal. Eto misy an'ity hoe terminal ity dia afaka manao terminal vaovao tsika. Dia avy eto amin'ny terminal tsika afaka manao hoe git -version. Dia manao entrée tsika dia miseho ny version an'ilay Git. Raha ohatra ka tsy miseho io izany dia mety mila mamerina manao l'installation dia miverifier option anatin'ilay installation aza adino. Misy option izay hoe add to path dia mila sélectionnena izay. Rehefa installé Git dia ahoana ary izany ny ampiasantsika anazy ao anatin'ny projet antsika dia mba ahafahantsika minitialiser anazy dia makato amin'ity tab ity tsika hoe source control dia misy an'ity bouton ity hoe initialize repository. Dia afaka tonga dia cliquentsika hoe initialize repository dia initialiser amin'io projet antsika izany izao ilay Git. Dia izao zany mila mamaritra fotsiny hoe izao point izao zany izao ohatra ny hoe point de sauvegarde dia inona ny ataoko anaran'izay point de sauvegarde izay dia izay ataoko anaran'ilay commit eto. Commit ny anaran'ilay izy techniquement. Dia
ozy hoe andao ataoko hoe first commit satria izay ny committsika voalohany a dia aveo ataoko hoe ok dia izay zany a nametraka ohatrany hoe point de sauvegarde anankiray a tao anatin'ny code ny soratako avy eo zany a atao hoe afaka manao changement zany mitohy amin'ilay projet dia andeha ataoko hoe andao aloha jerentsika les projets a sokafako amin'ny live serveur ny antony ampiasako live serveur na dia misy ary en tant qu'option live preview dia satria live serveur tonga dia manokatra le chromako eto akaiky eto izay moa ny préférence ako manokana fa live preview ko tena tsara dia andao atao hoe anao changement tsika ohatra hoe pitsika contraste kely ohatra hoe au lieu de io en tant que background color dia ataotsika hoe 0 dia ohatra zao zany zao ny background color n'ity bouton ty dia ataotsika hoe izay zany le changement nataotsika fa ataotsika hoe nanao changement betsaka ihany tsika zany tsy voatery betsaka moa zany fa ny tena marina rehefa ohatra hoe misaka ny manao changement zany ka afaka omena anarana le changement izy zao ny zavatra nataoko dia mila enregistrena foana ao anatin'ilay commit ahafahana localiser an'le changement dia avy eo zany eto mametraka ny anaran'le changement nataoko andao atao hoe updated sharpener button hover color on hover to red red dia ataoko ok iny dia ananako zany le changement zay dia afaka zany hoe aveto amin'io point io point misy anahy io zao dia mijery ny version teo alohan'ity même fichier ity izay ny sauvegardeko dia manampy antsika amin'izany misy extension vitsivitsy ananako ato aloha par rapport amin'ny kit dia misy any kit lens important be sy kit graph ok dia andao jerentsika avao na rehefa fampiasantsika an'izao afetotsika aloha dia manana an'ity option ty ahafahantsika mijery ny file history izany hoe raha ohatra ka klikeko iny zany dia hitako hoe tia ny commit voalohany dia tia ny commit farany nataoko dia avy eo amin'io file history io dia afaka miverina amin'le version an'ity code ity teo aloha izany hoe miverina amin'le teo aloha zany dia ahafahako miverina amin'izay dia misy an'ity hoe first commit ity dia afaka manao za hoe more dia ataoko hoe check out first commit reverte koa option raha ohatra hoe tianao annulena le version anao zao fa te hiverina makany aloha mihitsy ianao zany fa ataotsika hoe check out dia ataotsika hoe mivadika makany anatin'io commit io tsika zany dia hitatsika hoe tonga dia niova le code source atsika niova teto le izy hoe ay lasa an'io indray zany dia ohatrany hoe à partir an'ilay tamin'ny voalohany iny ahoana ary zany raha ohatra ka tsy novaiko an'ilay teo izy fa nataoko an'ity option ty indray atao jerentsika ato iny option iny oui lasa bleu ataotsika hoe ohatra zany hoe mety izay dia afaka apetrakintsika indray zay changement zay ataotsika hoe bleu fotsiny dia aveto dia afaka mijery zany à partir an'ity graphe ty indray avy amin'ilay extension teo dia hitako hoe toy ny historique le projet ako zany hoe nanao an'ilay first commit dia avy eo nanohy ato amin'ity branche ty izay ao zao master hitatsika hoe le resaka branche rehefa avy eo fa avy eo za miverina tamin'ny first commit dia zao za eto amin'ity blue ty ok dia ohatr'izay zany afaka hoe manao changement tsika de façon libre zany malalaka tsika zany amin'ny fanaovana an'le izy dia afaka tahiry ny changement rehetra nataotsika tamin'ny projet atsika dia ndaotsika aloha hiverina amin'ny master zao eto dia avy amin'izay zany dia afaka zany tsika manana point de sauvegarde foana dia raha ohatra hoe izay ihany no mety hoe utilité an'ny git ho atsika dia efa nanampy bdp izay fa aza matahotra ahoana indray raha ohatra ka te hiasa amina fonctionnalité anankiroa en même temps ina no tiako tenenina ohatra hoe misy fonctionnalité tiako atao dia nefany tiako hoe
afaka switch zany afaka mivadibadika amin'izy roa zany dia afaka mitohy amin'izy roa dia izy nefa mifanitsaka izy raha ohatra ka tonga dia miaraka atao amina projet eto fotsiny ohatra zany raha ohatra hoe eto zany miasa amina fonctionnalité anankiray dia te hanana ohatrany hoe io projet io ihany à partir n'ity version ty fa te hanao changement za en parallèle amin'io io afaka averinao kely izy teo raha ohatra hoe tsy mazava tsara dia nono tsara ahafahanao mandray tsara hoe ay izay exactement dia izy dia raha te amorona zany ohatra hoe branche avy amin'ito code ito dia afaka mamorona an'izay branche izay misy an'ity option ty eto dia eto zany tonga dia ahafahantsika hoe inona branche misy atsika zao dia rehefa cliqueko iny dia afaka mamorona branche vaovao za hoy izay hoe feature 1 dia avy eo manao entrée dia mamorona branche vaovao za dia tonga dia miova eto lasa hoe feature 1 dia ato zany ato amin'ny feature 1 ato atao hoe tsy mifandray amin'le master teo zany hoe raha ohatra zany eto ka manao changement ataoko hoe aloha ito ihany changer antsika tsy maninona ataoko hoe eto zany manao hoe 300 indray ny valeur an'ity hue ty dia ndao jerentsika ato oui dia afaka hoe nanao an'izay changement zay za dia afaka manao commit ato ozy hoe purple dia nataoko le commit dia en parallèle zany misy an'io branche io ao fa en parallèle ihany koa dia misy ny branche master dia afaka mijery an'ireo karazany anankiroa ireo foana zany en même temps zany hoe io ny atao master dia io toa ny atao amin'ny feature 1 ok dia zay zany ahafahantsika hoe manao zavatra anankiroa en parallèle amin'ny fotoana betsaka moa mety hoe tsy enao rery miasa amin'ilay projet fa misy fonctionnalité anankiray esan'olona maromaro dia fonctionnalité hafa esan'olona maromaro indray dia branche iray ireo fonctionnalité ireo dia afaka manana branche avy amina branche ihany koa ianao zany hoe tsy voafetra zany ny atao hoe arbre an'le branche fironintsika fa ataontsika hoe falitsika tamin'ny changement nataontsika iny dia ohatsika hoe alao avadika mitovy an'le ao amin'le feature 1 ny atao amin'ny master dia afaka sélectionnentsika fotsiny aloha master dia zany hoe miswitch makao tsika zany mivadika ao anatin'le branche master dia aveo sélectionnentsika ity bouton ity dia aveo manao hoe branche dia merge zany hoe ny zay sélectionnentsika eto zany ohatra hoe branche feature 1 dia atambaro avereno atao amin'ny branche master ampidiro dia cliquentsika ny feature 1 dia hitantsika hoe tonga dia niova teto dia tonga dia niova tsy nisy problème ilay izy satria tsy nisy commit nataontsika tao amin'ny master fa raha ohatra ka nisy tao dia mila manao résolution na conflit tsika izay mety ho hitantsika ny arinany dia avy eo zany afaka miaraka ihany ilay branche rehefa avy eo afaka miaraka afaka misaraka dia afaka manao zavatra betsaka zany dia afaka miasa indépendamment zany ny olona tsirairay avy à partir n'izay fonctionnalité izay dia ohatr'izay ny fampiasana ny branche dia hatreto aloha zany ny zavatra mbola azontsika tao dia possible raha ohatra ka ianao rery ny miasa amin'ilay projet dia ordinateur iray ihany ny anaovanao azy fa na dia mbola ianao rery ihany ary miasa amin'ilay projet fa atao hoe avy eo amin'ny machine desktop ianao ohatra zany nifantoka tamin'ilay izy nanomboka an'ilay projet dia te hivadika amin'ny laptopnao indray ianao zao dia ahoana ny ataonao ny valiny aloha dia tsy hoe afindra ao anaty clé USB ilay izy dia bataina dia avy eo bataina atao aller retour fa mila mametraka remote repository na hoe repository à distance dia ny tonga moa zany dia fampiasa ao anatin'izay dia GitHub misy option hafa ihany koa amin'izao malalaka tsika amin'ny explorer an'ireo option ireo fa ny étape ho ataonao zany ho amin'izay dia mamorona compte GitHub aloha raha ohatra ka makao amin'ny GitHub dia afaka mamorona compte GitHub dia avy eo rehefa vita miforona ilay compte GitHub dia afaka ampifandraisina amin'ny VS Code iny ny zavatra anankiray ihany koa ohatra ny adiniko ny resaka momba ilay izy fa ilay resakantsika teo ilay mbola hoe ianao rery ihany raha ianao rery miasa amin'ilay izy dia avy eo misy laptop ianao dia avy eo hivadika dia oui mila GitHub fa ny tena
atao hoe mbola amboniny izay ary a dia hoe misy olona maromaro miara-miasa amin'ilay projet anankiray dia tsy mety hoe zavatra ifamindrana amin'ny clé a tsy possible moa zany izay fa mampiasa ny GitHub ianao a dia izay changement ataonao a alefanao any amin'ny GitHub dia avy eo koa ny changement ny hafa alefany any dia centralisé ao ilay izy a dia avy eo afaka manao asa miaraka zany en même temps dia efa misy outil be dia be a avy ao a miaraka amin'ilay guide nampiasaintsika teo moa zany a tonga dia migérer ny zavatra rehetra mahakasika ny projet anao dia ataontsika hoe efa namorona n'ilay compte GitHub amin'izay ianao a dia fotoana amin'izay zany izao a hiconfigurena ny VS Code a mba hifandray amin'ny GitHub dia hitanao tonga dia disponible eto a ty hoe publish branch ty dia za zao a efa connecté amin'ny GitHub ty VS Code ko ty dia option hafa ny ana rehefa cliqueny ty fa ny anao a rehefa cliqueny io dia mbola miteny izy hoe ampifandraisina amin'ny GitHub ve dia manao fotsiny ianao hoe autorisé dia tokony manokatra onglet vaovao ao anatin'ny Chrome izy na Firefox izay ampiasainao dia izay no ahafahanao miconnecté amin'ny VS Code amin'ny GitHub fa une fois rehefa connecté reo anankiroa ireo dia ty projet ty afaka tonga dia alefako any amin'ny GitHub amin'ny alalan'ny fiklikena an'ity hoe publish branch ty fotsiny dia manana choix io hoe version inona dia ozy hoe andao ataoko hoe mg IT version in dia ataoko hoe public repository dia avy rehefa cliqueko iny dia alefany makany amin'ny GitHub le code dia avy rehefa alefany makany le code dia omeny option antsika rehefa avy eo hoe afaka tonga dia sokafantsika le repository dia rehefa misokatra izy dia hitantsika eto dia sady ananantsika eto ny état courant an'ny codentsika no ananantsika koa ny listan'ny commit rehetra nataontsika ireo daholo izy ireo no rehefa mijery ao anatin'ireo commit ireo tsika dia hitantsika hoe inona moa zany ny changement tamin'ity commit ity spécifiquement dia hitantsika ihany koa izay dia voazona aty daholo zany ohatrany hoe le version inona nataontsika tao anaty machine atao ihany fa afaka azontsika any anaty GitHub le izy dia indao ary zao atao hoe nivadika machine ianao fa efa lasa tany amin'ny GitHub le code ahoana ny ataonao mba ampiasanao anohizanao an'iny asanao iny amin'ny machine hafa indray dia indao fermentsika ty dossier ity dia ataontsika hoe ohatrany hoe projet hafantsika zany zao fa efa existant le projet any amin'ny GitHub dia manao fotsiny ianao hoe clone git repository dia rehefa cliquentsika iny dia omeny safidy ianao rehefa avy eo hoe inona ny anaran'le repository misy URL ve dia URL io raha cliquenao eto amin'ity code ity dia hito le URL fa raha ohatra hoe ao anaty compte GitHub nao dia afaka tonga dia miteny fotsiny hoe clone from GitHub dia omeny antsika eo ny option rehetrarehetra ny code rehetrarehetra antsika any anaty GitHub dia ohatra hoe tmg IT version in ity ny tiako sauvegarder dia avy eo hoe alao tonga dia eo amin'ny home eo tsy maninona ny sauvegarder dia rehefa avy ny sélectionné antsika izy teo dia manana option antsika tonga dia ouvrir an'le clone an'le repository antsika avy any amin'ny GitHub dia rehefa manao hoe open dia manao hoe trust aloha zany satria ao anatin'io dossier io dia ananantsika eto daholo le code nalefantsika tany teo ataontsika hoe anaty machine hafantsika zany zao dia efa reo daholo le code tany dia atao hoe aveto indray zany tsika anao changement dia andefa an'le izy ihany dia mitsotra fotsiny afaka ataontsika le changement ataontsika hoe nao nampy commentaire anankiray atao dia ataoko hoe updated index HTML sauvegarder dia tsy adino manao commit raha ataoko hoe zany hoe update ny anaran'le commit dia vita izay dia misy an'ity bouton ity fotsiny hoe sync change dia rehefa cliqueko io bouton io dia izay changement nataoko tato amin'ny local tato dia alefany any amin'ny GitHub daholo dia avy eo tsika rehefa ohatra ka manokatra GitHub indray miandrika ilan'ity sync change ity vita le izy dia actualiser tsika eto dia tonga dia misy changement hitantsika inona le changement hoe ity fichier ity 29 secondes teo aloha michange dia ity updated ity ny commit farany niatra taminazy
dia ty style.css ty indray purple ny anaran'ny commit farany niatra taminazy. Dia afaka tonga dia sokafantsika ty hoe update ity dia hitantsika ilay changement ty hoe nanampy an'ity commentaire ty. Dia atao hoe vita zany ny intervention antsika tany amin'ilay laptop satria avy mipetrapetraka teo amin'ny salon teo tsika sady niasa dia nahafinaritra be ilay izy Hiverina ary indray tsika dia ahoana indray ny ataontsika mba haka an'ilay changement farany tany amin'ilay remote repository avy any amin'ny GitHub zany. Dia andao atao hoe hiverina amin'ilay teo tsika zany, hiverina amin'ilay version teo ilay dossier. Dia tsotra fotsiny. Fa ohatra hoe misokatra VS Code fotsiny ao anatin'ilay machine anao anankiray dia nisy changement nataonao tany amin'ny GitHub dia tonga dia automatique ny fahitany an'izay. Fa tsy tonga dia alaina fa mbola asehony anao aloha. Avy eo eto ambany eto tonga dia misy ity message ity hoe ity bouton ty hoe synchroniser. Ity ambany ity midika hoe misy commit anankiray avy any amin'ny GitHub natao azonao hoe synchronisena an'ity branche ampiasainao zao ity. Ok, dia rehefa cliquentsika zany iny dia sokafantsika atao amin'ny index HTML ilay teo dia misynchroniser an'ilay avy any amin'ny GitHub izy dia hitantsika hoe io ny changement farany avy any amin'ny GitHub. Dia afaka miasa manao aller retour amin'ny projet anao rehetra ianao sy ny mpiara-miasa aminao rehetra amin'ny alalan'izay gestion de version izay miaraka amin'ny VS Code, Git sy GitHub. Dia mino manantena hoe afaka nanampy anao ty vidéo ty raha ohatra ka nanampy anao dia aza adino mametraka j'aime, mametraka commentaire ao ambany dia misaotra betsaka nijery an'ity vidéo ity dia amin'ny vidéo manaraka indray ary tsika mifankahita. Masito daholo.